tombona ho aminareo mandrakariva indray ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vita batisa amin'ny fahoriana i Jesosy. Vita batisa amin'ny fahoriana i Jesosy. Zany no lohahevitra misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny Luka 2:12 ny 7:7 hatramin'ny 7:50. Vita batisa amin'ny fahoriana i Jesosy. Isan'ny perikopa izay mampiady hevitra ireo mpanao heviteny maro ity mofinainantsika anio ity. Ao no milaza toreo rain'ny fiangonana fa fanazavana ny amin'izay hanomezana na ny hiavian'ny fanahy masina no antony ilazany ny Jesosy hoe tonga anipy-afo ety ambonin'ny tany aho. Ao ireo mpanao heviteny sasany izay miteny fa tonga hanome fiainana vaovao i Jesosy Kristy, ary zany no ilazany fa manao ahoana ny faniriko ny hirehetan'izany sahady te hanolotra fiainana vaovao ho an'ny mpanaradia azy. Misy kosa nefa mpanao heviteny sasany izay mihevitra kokoa fa ny 15 izay ambara eto dia miresaka ny batisan'ny fahoriana izay mahazo an' Jesosy. Zany mahatonga azy miteny hoe manana batisa anaovana batisa aho, ka manahoana ny fahoriako ambara-pahatanterana. Nisy fotoana ny filazany tsara hafa dia miteny Jesosy tamin'ilay mpianatra maniry ho eo akaikiny, nilaza manao hoe hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay hosotroko sy atao batisa amin'izay batisa anaovana. Tany dia efa nanazava Jesosy fa manana batisa hafa izy ankoatran'ilay batisa fanahy masina izay resahana, dia ilay batisa mpahoriana, ilay batisa fisotroana ny kapoaka zany. Eto dia ambara fa tena io fahoriana mihitsy no ambara fa batisa eto, ary ny antsoina hoe batisa manokana na batisa miavaka an' Jesosy eto dia tsy inona tsy akory fa ny filazana ny handroboana azy ao anaty fizahan-toetra, anditehana azy ao anatin'ny fahoriana, eny fahafatesana azy. Raha miteny zany Jesosy eto manao hoe manana batisa hanaovana ahy batisa aho, dia tsy inona tsy akory fa teny entina ilazana fotsiny ihany na fanoharana ilazana ny amin'ireo fahoriana izay tsy maintsy hiatra amin'izy tenany izany. Batisa miavaka, batisa ny fizahan-toetra no lalana diavin'i Jesosy Kristy, ary ambara fa tsy androny izay hatongavana an'izany, satria fantatsika rehetra fa ny fandalovan'i Kristy amin'ny fahafatesana no mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, raha mamarina ity volana ity isika dia miavaka kely ny fanazavana ny batisa izay entintsika androany. Tsy ilay batisa nyresantsika mahazanak'Andriamanitra, ilay nazavaintsika nandritra ny 2 volana fa aty am-pamaranana zany no feno batisa rehetra. Dia ambara ihany koa fa ny kristianina dia mizotra sy manaraka zany lalam-pijaliana, lalam-pahorian'i Kristy izany. I Kristy tenany aza nandalo sy niaritra ny mafy, ny mpino rehetra tahaka azy koa zany dia mandalo sy manaraka izany lalam-pijaliana izany. Tsy mandeha ho azy akory ny fomba fanao amina sehatra samihafa
na misehatra ambaratonga ambony any amin'ny fianarana zany ohatra, dia misy ny fandraisanareo andiany vaovao, fandraisanareo promotion vaovao, dia atao batisa ho ny filaza rehefa entina ilazana ireo sedra samihafa izay diavina. Tahaka izany ihany koa misy fanao an'izany koa amin'ny sehatra ara-miaramila, rehefa mandray ireo andiany vaovao dia misy ny épreuve na ny dingana samihafa izay lazaina koa fa batisa, entina ilazana ny mafy izay tsy maintsy hiatrehana izay teo miaramila marina. Fa ny miatrika ambaratonga ambonin'ny finoana izay tena ho miaramila ny Kristy tokoa, dia tsy mandalo lay épreuve fizika fotsiny na lay dingana sy ady ara-batana fotsiny, fa miatrika ny adi-panahy, lay tahaka ny Kristy tao Getsemane fa izay ka nangorohoro ny fanahiny ary ny dininy dia nitete nipotrapotraka tahaka ny rà. Isika rehetra ihany koa dia manaraka ny lala-pijaliana sy ny lala-pahorian'i Kristy ka tonga hatreny amin'ny hazo fijaliana. Eny, maninona moa raha ho amin'ny fahafatesana azy? Ny kristianina miorina tsara ao amin'ny tompo amin'ny batisa zany, dia tsy izay rehetra vita batisa fony fahakely tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanimasina fotsiny, fa izay vonina hiara-hiaritra amin'ny Kristy mba hahatonga azy hiara-manamboninahitra aminy koa. Mahere zany ry havako, miorena tsara ao amin'ny tompo amin'ny batisa ary aza miova, aza miemotra amin'ny finoana na ho mora na ho mafy, satria Kristy koa aza no efa nisantatra ny lalam-pahoriana. Dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitray, nanaiky hijaly, nanaiky niafy, nanaiky niatrika ny lalam-pahoriana hatramin'ny lalam-pahafatesana aza ho famonjena izao tontolo izao. Amin'ity an'ity koa no hanavaozanay indray eto anatrihanao ny fahavononanay hanaraka izany lalanao izany, ka vonona izay Tompo ny andany sy olaniana amin'ny fanarahana anao. Dia entinay eo am-pelantananao Jesosy manokana, ireo izay nangatabavaka taminay, ireo izay miandrandra valim-bavaka ankehitriny, ireo izay miatrika fifaninanana sy fanadinana samihafa, ireo izay ao anatiny tsy fahasalamana, ireo izay ao anatiny fikorotanam-panambadiana, ireo izay ao anatiny fitediavana asa. Tompo, miaino vavaka ka mamaly, ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.